midina yetua binan fenone asua vanam nifunai no foronina. Amen. Remasira vavaka reny dia miarabantsika aminaran'i Jesosy Kristy ilay tompontsika sy mpamonjy antsika indray ravana malala misaotra indrindra Poron'Andriamanitra nitarika antsika. Hanohy sy hamarana ny lesona ny amin'ny hoe mitombo amin'ny hareny sika anio ry havana. Jereo ny bokinareo mitakila fahasivy amin'ny telopolo andeha hiverenana vakina kely ilay tenin'Andriamanitra ny rahantsika ny ainga amin'ny Korinthiana faharoa toko fahasivy andininy fahafolo sy ny andininy faha 12. Anio zany tsy misy fitsapana satria mbola tsy vita amin'ny fampianarana. Korinthiana faharoa toko fahasivy andininy fahafolo sy ny andininy faha 12. Hita very avako ndao ary sika rehetra ny araka maky azy mafy amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary izay manome voan'ny mpamafy sy mofo hoanina dia hanome sy hahabe ny voahafafinareo ary hampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo dia hanan-karena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka handroso amin'ny itsim-po izay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra. Amen. Ny fikasan'Andriamanitra ao antsika ry havana malala dia eo ambaran'i Paoly manao hoe hanan-karena amin'ny zavatra rehetra ianareo. Izay niresahako manokana tamin'ny fionantsika farany dia manan-karena eo amin'ny lafiny vola man-karena, vola sy fanana zany. Dia inona ny torohevitry ny soratra masina nandray ohatra vitsivitsitsika. Ny anankiray ry havana dia tao amin'ny obolana toko fahatelo ambin'ny folo andininy faha 12 dia inona ilay torohevitra tsy tokony aninona tsy tokony maimay hanan-karena tampoka isika. Zany mitandrina tsara sika amin'ny fiazakazahana hanan-karena tampoka satria rehefa te hanan-karena tampoka ianao latsaka amin'ny fitiavam-bola dia latsaka any amin'izao fahalovana amin'ny endriny samy hafa izao. Ny faharoa eo bolana toko fahatelo ambin'ny folo ihany ny andininy faha 12. Ay tsy mbola vakitsika manontolo iteny sokafo no baibolinareo ary. O bolana toko fahatelo ambin'ny folo andininy faha 12. O bolana toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faha 12. Tsika mamaky ny soratra masina moa zany le zareo mpahay ny testamenta taloha dia nilaza fa ny bokin'ny Salamo ihany ny tena boky nohiraina ka tokony tonona hoe faha. Fa ny boky hafa ankoatran'ny Salamo dia atao hoe toko daholo. Tsy tena marina zany ny obolana fahatelo ambin'ny folo fa toko fahatelo ambin'ny folo ny marina kokoa hoy zareo. Hitanareo ve le obolana toko fahatelo ambin'ny folo ry havako? Ndao ary ahoana ilay andininy faha 12 amin'ny anaran'i Jesosy ny harena azoazo foana dia miena lalandava fa izay mahavatra mitsimpona no mampitombo. Dia izay ilay hevitra faharoa no hoe tokony aninitsika tokony azoto hiasa ampaharetana isika dia tena miasa mihitsy ary io ry havana mazy zavatra ngeza be io ny zavatra voaporofo amin'ny tantaran'izao tontolo izao zany dia manao hoe ny firenena mazoto miasa ny firenena manan-karena. Rehefa makany a Japon ianao izy ny olona nandeha tany zany mbola tsy tany dia tena gaga mihitsy amin'ny fahaizan'ny japonais miasa tena miasa mihitsy. Rehefa mandeha makany Allemagne ianao ny allemand zany dia tena olona tena miasa mihitsy fa misy aza olona tena miasa tsy miasa fotsiny amin'ny fifanjary andevo miasa mihitsy asa dia manjary tsisy tany iainana intsony fa raha tia hanan-karena dia tsy maintsy miasa. Zany ny foto-kevitra lehibe izay hita mandrerana izao tontolo izao. Efa niresaka ny zavatra fahatelotsika ny Jaona toko fahaenina indray niresantsika inona no hitantsika tamin'izay tokony aninona tokony ahay mitantana ny harena nomen'Andriamanitra antsika tena mila fahaizana mitantana mihitsy io. Misy fotoana ke omen'Andriamanitra harena mitovy ny olona fa misy olona mahay mitantana misy olona tsy mahay mitantana dia ny olona tsy mahay mitantana mirobaroba vao tonga ny karama dia tiany tao izao zavatra rehetra tsy tokony hovidiana rehetra izao. Misy olona mahay mitantana mitsiny tsara amin'ny hoe alamiko ohatran'izao reto volo reto amitako an'izay rehetra tokony ho atao. Dia ny fahaizana mitantana ry havana malala zavatra lehibe. Za moa zany dia nomen'Andriamanitra tombontsoa lehibe ry havana nandehandeha tamin'ny toerana maro na tsy ny sivy-taona na filohan'ny fitsekema. Dia nandeha tany amin'ny faritra anankiray aloha tsy lazaiko aminareo. Rehefa vokatra be le harena amin'ilay faritra zavatra nambolena dia ny zavatra tena mitranga ho ny olona ty tena manan-karena be ny olona manan-karena be. Dia ny zavatra atao ny président ozy izy dia lasa izy makany amin'ny mpivarotra makany amin'ny lesinoa zany ohatrin'ny ty dia lesinoa zany io manararaotra be mihitsy
andoto hoe entana andoto hoe rahetsy tonga dia akariny 10 hetsy satria olona be volo izy dia tsy tirangah dia omeny le 10 hetsy entana tokony hovidina rahetsy dia vidiny 10 hetsy dia tsy manina izy ny zavatra mitranga mampalelo izy zareo zao manao hoe indraindray mody ataon'le solotsy mandeha le fitaovana dia alefa sorangao izy dia tsy mandeha tsara dia inona ataony janony any io meo anankiray hafa dia alohan'indray 10 hetsy vaovao zay izy dia ataon'le solotsy dia alefa soan'io dia laniny eo ny vola ataoko hoe roa tapikisy le fitaovana io fitaovana mandeha daholo dia hodin'le solofanina fotsiny izy dia lany eo ny roa tapikisy tsy olana aminy mihitsy dia le anankiray efa fandimina zany vao ataon'le sinombody mandeha zay ny misy zany zany iainan'le olona dia izy dia atolotranyzany le vola dia aty amin'ny faritra misy anay zao rehefa tena vokatra le vokatra tamin'izany fotoana zany tena tsara be mihitsy ny vidin'entana tena misy olona mihitsy tsy menatra manao sigara vola dorana fotsiny le zany nataony olona dia nefa rehefa tapitry n'le fotoana iny dia lasa izy mitakikitra amin'izay mitrosany amin'le sinondray dia avy eo indray mangataka indray dia inona ny olana zany zao fotsiny tsy mahay mitantana le olona misy faritra anankiray to Madagasikara tsy olazaiko le izy satria manahirana miresaka azy dia io moa zany ny olona vetomerina no tena mpandeha mila ravinahitra dia le tena tompo tanàna any zany dia eo tamin'ny voalohany izy zareo tompo tanàna ny tena nanan-karena mihitsy dia tonga zany ny olona avy ampovoantany mila ravinahitra ka ny olona rehefa mila ravinahitra ny zavatra mahay maky azy dia ahoana nahafahako mivelona sy mahazo arena ivelomako aty amin'ny tarity dia vary ny tena vokatra betsaka taty amin'ity faritra io zareo tamiko dia zao ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany zareo tompo tanàna zany tena tsy maray ravitena mihitsy dia ny olona vetimerina daholo mijinja vary maninona dia manao ny asa rehetrarehetra eo dia zareo zany le patron be daholo dia le mpiavo izy satria maika ny ankiray dia hoe azao zay hitsimpona ny vary tavela ohatra nataony rota zany raha tadidindareo ny tantarany rota sinao aloha zay hitsimpona dia nala tsipolo le tsy fa inona ny dika zany mitsipona to dia mezany zareo fa reto adala be reto dia tsiponona fa ny zavatra nandeha kelikety zao rehefa manangona zareo dia mahazo betsaka dia tantanana amin'izao tsika miteny zao mivadika ny rasa ny olona mpiavy ny manana trano bilodina misy rihana 3, 4, 5 zareo tompo tany indray ny manjary miasa amin'ny mpiavy tsy olazaiko fa mety misy avy any amin'izany faritra zany nareo zany nanatry maso an'izany zavatra zany zany tsy fahaiza mitantana fotsiny no mahatonga an'izany dia ianao manan-karena tena fa ianao tsy mahay mitantana dia ny olona hafa no mitantana eo amin'ny toeranao manjary manan-karena ny fahaizana mitantana ravana malala tena zavatra ngeza be mihitsy eo amin'ny fiainana manontolo ny fiainana manontolo mba hahitantsika no hoe iaizany lalin'Andriamanitra ary foto-kevitr'Andriamanitra zany tamin'ny manaraka tamin'ny farany dia nresaka koa tsika teo amin'ilay Korinthiana 4:7 hatramin'ny 12 tokony anina koa tsika tokony halala tanana koa tsika tokony halala tanantsika zavatra lehibe ravana malala ny amin'ny fahalalan-tanana manome betsaka isika satria hoy Paoly zay mamafy be dia be koa no jinjainy zay mamafy kely dia kely koa no jinjainy ary zavatra ngeza be zany lojika an'Andriamanitra mihitsy zany lojika an'Andriamanitra dia mba mianarana mba mamafy ianao mba manome ianao dia ho hitanao fa Andriamanitra dia mahalala tanana eo amin'ny fiainanao koa dia nijanona tamin'ny farany ratsaroanareo ny amin'ny resaka mba mifahafolo-karena fitinyko eto ravana malala ilay foto-kevitra ho iamanao hoe ny soratra masina dia miresaka fahafolo-karena ary Jesosy dia miresaka ny amin'ny fahafolo-karena Matthieu 13:13 le nomeko anareo mbola mahatsiaro nareo hitanao any amin'ny notonareo any zany ka tena miresaka ny amin'ny fahafolo-karena Jesosy saingy zao tsy nanamafy mihitsy ny amin'ny fahafolo-karena ny testamenta vaovao aloha azava ny resaka tokony ho marina amin'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra tsy nanamafy mihitsy ny amin'ny fahafolo-karena ny testamenta vaovao zay zany misy ao amin'ny filazantsara efatra indray mandeha ihany amin'ny Matthieu 13:13 ihany no miresaka fahafolo-karena fa amin'ny filazantsara hafa dia saika tsy miresaka firan'izany mihitsy any amin'ny epistily tsy misy resaka na indray mandeha azy momba amin'ny fahafolo-karena mila mazava amintsika indray mandeha zany dia ahoana zany ny fomba iainana ny
fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny fanahy ny fahafoizana ny fampianarana testamenta vaovao dia zao manao hoe tsy ny ampahany nomenan'Andriamanitra fa ninona ny manontolo ny manontolo no omenan'Andriamanitra tsy hoe satria efa nanomen'Andriamanitra ny ampahafolony dia afatrosa zany dia milamina saka hoe Andriamanitra hoe ny manontolo no ilaiko dia teo anonjanona raha tadidinareo hoe andaontsika hamaky ny Lioka 2:7 andininy 7:30 dia ivereny sokafana amin'ny baibolinareo ry havana malala fa iverineo azany zao dia hanohy azy Lioka 2:7 ny andininy 7:30 Lioka 2:7 ny andininy 7:30 hita ve ry havako Lioka 2:7 Lioka 2:7 andininy 7:30 ndahoary ahoana ny voasoratra eo minaran'ny Tompo Jesosy miteny ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra nanareo dia tsy azo ekeno mpianatra ty toko sy andininy ity zany ravana mba ny Lioka 2:7 zany no iresahana ny amin'ilay foto-kevitra anankiray lehibe mba resahako aminareo zany ny amin'ny hoe ny toetra matotra tsy manaiky marimaritra iraisana ananan'i Jesosy Kristy raha lazaiko ny teny frantsay ho anareo zanaka frantsay izay mety mahazo resaka koa rehefa resahana ny teny frantsay dia eto zany no monsieur l'antsoina hoe la radicalité de l'évangile ny filazantsara ry havana tena radical ary ny dikan'izany radical zany zao tsy misy marimaritra iraisana na mainty na fotsy azao ve ry havana dia jereo tsara fa hito amin'reto andininy reto no miresaka Jesosy jereo nge ny andininy 9:20 hoe ny andininy 9:20 ndaondray vakina ahoana voasotra aminaran'ny Tompo raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny eny ary ny ainy koa aza dia tsy azo ekeno mpianatra izy azonareo moa zany radicalité zany amin'i Jesosy zany zao tiavo ny dadanao tiavo ny reninao tiavo ny vadinao tiavo ny zanakao tiavo ny rahalahinao tiavo ny anabavinao fa zany tiavina makaiza voalohany rehefa tsy zany tiavinao voalohany dia tsy azo ekeno mpianatra anao zany izy ary mila mazava tsara zany ry havana malala ao amin'ny fifandraisantsika amin'i Jesosy zany ny toe-tsaina fototra izay nambaran'i Jesosy Kristy eo any olona te hanaraka azy izy aloha ary tsy misy marimaritra resana amin'izany resaka zany fa na izy ny tiavina voalohany na ianao tsy mpianany mihitsy ary zany nge ry havana lesona anankiray lehibe raha hampahatsiaro kelinareo inona moa zavatra nitranga tany amin'ny Sahedena raha efa niresaka an'izany dia tsy maninona fa tsy mampaninona manao teny averina tadidinareo ve ny zavatra nitranga tao amin'ny Sahedena ry havana malala hoe Andriamanitra tamin'ny dadabe Adama hoe azinananao ny voninhazo voninsa amin'ny andro inananao no dia maty ianao dia azo antoka fa niresahany tamin'ny Nenibe Eva izay fandrarana natao zay ary ny azo antoka fa niresahany tamin'ny Nenibe Eva dia zao tantarain'ny Genesis 3:4 amintsika fa rehefa tonga amin'ny menarana eo zany ilay hazo manireo dia Eva nisotisoty teo amin'ilay hazo nandrarana izy vokatra be menarana teo dia nakafana azy ditany tsara mety dia niresaka tamin'ny menarana teo izy dia mahazo mihinana io nareo menarana dia tsy mahazo mihinana io zay ahoana ary nafantarany eve tsy mahazo mihinana io raha tsy niteny izy aloha niteny Adama nampitainy Adama tamin'ny ilay hafatra nampitondra an'Andriamanitra azy efa nanangoly azy teo ny devoly tsy nahatry Eva fa ninona ihany izy nihinana ihany izy ny zavatra mampalahelo amin'ny tantara io zao hoy ny soratra masina hoe ary rehefa nihinana izy dia nomenikio na ninona nomenikio ny vadina mba lefa sara an-tsaina nge ny zavatra nitranga tao amin'ny Sahedena avy nihinana zany Eva tsara be zany Adamo aiza lahy
ahoana ty tena misy voankazo tena tsara be zao dia le nandraran'Andriamanitra zany avila izy fa tsara be le izy miadina tokoa adama andramina andramina izy fa tsara be rehefa nomeny adama nihinana izy sa tsy nihinana hoy le mpianatra katekomeniko zay tamin'izany mpianatra ny nihinana izy sa tsy nihinana nihinana ny adala ozy izy tezitra kely tamin'ny voalohany hoe nareo mpianatra katekomena dia tsy atao an'izany fankaty zany le izy nefa rehefa nody nieritretra hoe ohatran'ny marina hoe nihinana ny adala fa raha mba tsy adala ma tsy dadabe hafa ny fiodin'ny tantara zao fefa nihinana moa izy zay ny izy dia nihinana izy fa ny tena fanontaniana lehibe ao ambadika zany ravana malala dia zao Andriamanitra ny teny hoe azy hinanana Eva ny teny hoe mihinana ny feon'iza no henony Adama ny feon'ny vadiny ny feon'ny Eva arely izy Jesosy zany rehefa tonga dia mamerina amin'ny laony ny zavatra rehetra ianareo olombelona ireo nareo lehilahy reo ny feon'ny vadinareo ny henonareo miafiny zany mivadika zany manomboka izao za aloha ny henona vao ny vadinareo azonao izy averin' Jesosy amin'ny laony le izy ravana malala averin' Jesosy amin'ny laony tsara mihitsy mba tsy taranaka Adama dia ny feon'ny vady foana ny henona na marina kady azy ary nareo vehivavy koa moa samy malemilemy fa malemy tsy azo io indraindray mialatsiny ary raha-bavy malala isany tonga amin'ny teny malagasy hoe ny lemilemy-dra dity no nahazona ny ravorona azonareo moa zany teny malagasy any zao ny dity dia dity iny malemilemy iny le dity dia tsaroko tsara mihitsy tamin'izay mbola kely tany ambanivohitra rehefa tia mandrika vorona anao dia asiana dity zay le ratsakazo fipetrana terina avy any tonga dia petaka eo le dity malemilemy fa rehefa mipetaka eo ny tongotra le voro kely tafangy sa tsy tafangy izony raha isopotsiny ny lemilemy-dra dity ny nahazona ny ravorona zay misy mivehivavy mody malemilemy zay fa mazana dadabe Adama mipirofo zany dadabe Adama mipirofo zany dia ny feon'Andriamanitra nanjary adininy no ny feon'ny vadiny toy Jesosy mana azafady tonga azo ao averiko amin'ny laony ny zavatra rehetra ny feoko ny melenona voalohany vao ny feon'ny vadinao mila mahatsiaro an'izany tsika ravana mary fa rehefa tsy zay ozy izy no izy dia tsy azo ekeny no mpianatra anao zay zany le lazaiko aminareo hoe radical le izy dia ahoana zany ny ray aman-dreniko dia ahoana zany ny vadiko eny tiavina ny vadiko Jesosy nge tsy miteny hoe za tiavina ny vadinao hoe fa za tiavina alohan'ny vadinao za tiavina alohan'ny tiavinao zanakao za tiavina alohan'ny tiavinao ny ray aman-dreninao zay ihany izy zavana ary raha dadabe Adama aza vota amin'izany za dia mananonanina loatra tsika aza dia mizesta loatra hoe za tsy ho voan'izany dia betsaka ny olona zay ny feon'ny vadiny matanjaka amin'ny kokoa no ny feon'Andriamanitra aza kristianina tsara zao tsara ny andro dia hoe le vadiny reraka kemidrena fa andao be tsangatsangana eny amin'ny baipasy dia eny ary ahoana eny ary ahoana zay mihitsy fanontaniana tena tokony atao tsara amin'ny zavatra samy hafa rehetra zay hitondran'Andriamanitra atsika zay amin'ny voalohany dia ndao jerentsika ngeny zavatra faharoa hoe eo amin'ny andiny ny fahafito amin'ny telopolo manaraka eo miresaka zavatra faharoa Jesosy ahoana indray voasoratra amin'ny lalan'ny tompo nazoviny tsy mitondra n'inona ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia maninona tsy azo ekeno mpianatra izy Jesosy zany ravana malala arany any tena anisan'ny teny itiavako an' Jesosy zany tsy mba manao akifonofony oatra amin'ny voanatsindrana mihitsy tsisy akifonofony oatra amin'ny voanatsindrana lazaina mazava daholo ny zavatra rehetra zao ny tianaraka anareo mitondra azo fijaliana ka ahoana fa izy tsy afena aminy hoe ndao anaraka fa sy milaminy hoe tsisy olany hoe tsy manao an'izany Jesosy fa ny azy dia lazainy tsotra raha anaraka ianao tsy maintsy tsy hoe tokony na mety fa maninona tsy maintsy mitondra hazo fijaliana tsy maintsy mitondra hazo fijaliana le hazo fijaliana entina fotsiny samy hafa fa tsika tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliana entinao tsy netiko ary ny entiko tsy entinao samy manana ny azo fotsiny dia samy mijaka ny azy fa raha tena manaradian'i Jesosy tsy maintsy fepetra Jesosy zany reny zany le fepetra lazaina amin'ny teny latina fampiasa be dia be moa zany ao anatin'ny soratra frantsay le hoe fepetra sine qua non condition sine qua non ny dikany hoe sine qua non moa zany rehefa dika amin'ny teny frantsay ny sine dia sans dia ny quoi mihitsy dia non sans quoi non ary ny dikany hoe sine qua non zao manao hoe rehefa sateraka io dia tsisy zavatra mety mihitsy ka fepetra sine qua non io
hoe ianao tia hanaraka an' Jesosy rehefa tsy vonona hitondra azy fijaliana ianao dia mipetra tsara fa tsy mpianatro Jesosy mihitsy ianao. Jesosy no miteny zany tsy azo ekeno mpianatro ianao, tsy nahafen'ny fepetra ianao. Ohatrany hoe tia asy ity dia mila olona manana M2 amin'ny gestion, dia ny anananao licence amin'ny gestion mipetra tsara fa tsy manao zany tia asy ity. Zay misy azonao ve izy avana zany zao ny ohatra mety azo tsika azy tia asy ity dia mila permis ABC. Ina narinao permis B ihany mipetra tsara fa tsy manao tia asy ity. Azonao ve izy ravako zany zany zavatra ambaran'i Jesosy izy tsika mantsy rehefa mijery an' Jesosy dia Jesosy tsara fanahy mahafinaritra eno aho. Jesosy nge tena fitiavana fa ny mahafitiavana an' Jesosy tsy manala mihitsy ny radicaliteny. Ity ny fepetra, ity ny fepetra dia tsy alefahan'i Jesosy mihitsy io. Ka raha andao atao hoe ny fenitra ilain'i Jesosy mahazo moyenne ianao 14/20 vao miampita, dia Jesosy tsy mampidina ny mihitsy io. Tsy ny 14 no ampidinino 9 mba afaka anao fa ianao ny miasa mba azo 14. Azonareo ve diavako zany ny olonantsika kristianina amin'i Jesosy. Jesosy ianao kosa ve tiana mba ampidino 9 ranka io dia afaka ianao ny miakatra mahazo 14 fa tsy Jesosy ny midina maka amin'ny 9nao. Azonareo ve zany ravako mila maka tsara ny sary mariny Jesosy tsika fa misy sary tefetsika zany mantsy eo an-tsaintsika eo ndraindray zay tsy mifanaraka mihitsy amin'ny filazantsara. Fa i Jesosy tena fitiavana antsika daholo ny anaovana zany rehetra zany satria tsy fitiavana kokory. Dia ianao zany tsy maintsy mitondra ny azy fijaliana dia hoe fa samy mitondra ny azy fotsiny, samy mitondra ny azy fotsiny. Ny entinao tsy entiko ary ny entiko tsy entinao, samy manana antsika sika. Misy olona moa araka ilay tantara kely tamin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora zay zany ny tantaran'ilay mpampianatra sekolilady. Mitondra ny azy fijaliana moa izy satria mpianatra Jesosy. Dia nanatona an' Jesosy hono izy indray andro tondra n'ilay anjara azy fijaliana. Dia nilaza tamin'i Jesosy manao Jesosy mavesatra loatra ty azo fijaliana anomenao aty, mavesatra loatra ty. Dia hoy Jesosy taminy ay izay moa ilay fahatsara-panahiny Jesosy, mavesatra tena mavesatra Jesosy. Dia ahoana ny tianao hosoloko ty Jesosy. Dia Jesosy amin'ny ahatsara-panahiny tsy maninona ary raha hosolonao. Dia nentiny Jesosy tao amin'ny magasin anankiray ngeza be moa ilay rangahy hoe ilay tantara. Ireo daholo misy karazana azo fijaliana. Raha iso ary zay metimety aminao hoe zay le izy eny tsapainy ty ilay anankiray izy ty Jesosy ty zao ny tena ho zakako tsara mihitsy. Iny hoy Jesosy eny mety Jesosy eny Jesosy eny taro Jesosy lasa satria ianao tsy maintsy mitondra fa le hoentina fotsiny zany ny didivarotra tamin'i Jesosy. Lasa izy nandeha tany mitondra le anjara azy fijaliana nalainy teo amin'ny Jesosy tadiavana hoe ahoana Jesosy mba hananina koa. Ty izy niverina fotoana tsy dela loatra avy any. Jesosy tena mbola mavesatra loso ty, tena tsy lasa mihitsy. Avy ary raha tianao solonareo Jesosy zay le fahatsara-panahy to avy ary miverina napetaka ilay teo. Dia lasa izy nitady teo dia nikelikety ty re ty ary dia iny mihitsy ny tena mihitsy oka fa tena ty mihitsy Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy ka le nomeko anao tamin'ny voalohany ihany ke io e. Jesosy nge mahalala an'izay tokony hoentinao hoe ianao foana mihatra tsy mavesatra loatra aminao zany io. Jesosy tsy manome anao zay tsy zakanao koa. Izy nge fitiavany ianao raha teo mpianana tsy maintsy mitondra azy fijaliana ary Jesosy no mitondra ny azy fijaliana anao. Dia mila manaiky an'izany tsika ry havana malala, mila manaiky an'izany tsika. Aiza mitady fiainana kristianina tsy misy azo fijaliana. Ao anatin'ny teolojia ankapobe ny azo fijaliana ry havana malala efa hatrany amin'ray ny fiangonana nisan'izany resaka zany fa ny tsy tiako atao manokana satria zany zao no tena akaiky atsika. Dia nampahasivy ny lehilahy anankiray antsoina hoe ny Sadou Saint-Darsine. Ny hoe Sadou Saint-Darsine moa zany Saint-Darsine ny tena anaran'ilay rangahy karana izy io fa le hoe Sadou zany dia anarany ohatran'ny hoe pasteur, pretra, mon père sy ny sisa. Dia Sadou Saint-Darsine zay karana moa zany niovo kristianina noho ny fifanenany tamin'i Jesosy Kristy dia lasa mpitory ny filazantsara tamin'iny faritra azy iny dia tonga hatrany Eropa izy. Zany zavatra tantaraiko aminareo zany zao raha ohatra nareo mba tia mamaky boky dia jereo fa mbola misy any amin'ny fikambanam-piara-mamaky ny baiboly any zany boky zany. Ny lohatenin'le boky dia manao hoe le Sadou Saint-Darsine un témoin du Christ. Le Sadou Saint-Darsine un témoin du Christ. Dia azonareo vakiana any tantara mahafinaritra be zany tantara zany.
dia tonga tany Europe izy tamin'ny taona 720 dia nandeha nitoroteny izy dia nampahatsiaro ny kristianina tany Europe ny amin'ny hoe zao no izy ny kristianina tsy maintsy mitondra hazo fijaliana dia zao ny fampianarana nampahatsiaro ny sadosin-dasina hoe zay efa nresahan'ireo rain'ny fiangonana tany aloha fa izy nampahatsiaro azy indray dia manao hoe zao no izy isika zany amin'ny maha kristianina atsika dia irahana aminy hoe oko mahatoky hatramin'ny fahafatesana anao dia omenanao n'inona satroboninahitra fiainana zany hoe misy satroboninahitra miandry anao ary aparany zo azakazaka so fiazakazana masina tsika menakavy zao misy satroboninahitra miandry anao ao misy satroboninahitra miandry anao sainginy zao ny lalana hatongavanao amin'ny satroboninahitra io dia ny lalana inona ny hazo fijaliana ny lalany hazo fijaliana no lalana hatongavanao amin'io dia hoy sadosin-darsina rehefa niteny an'izany lazaiko amin'ny teny frantsay zay nadika ny docteur Kotobeandriamaritra amin'ny teny malagasy ta théorine lazaiko aminao rehefa avy eo hoy izy manao hoe la croix précède la couronne. La croix précède la couronne. Dia hoy dadatora Kotobeandriamaritra nanorona ny MBTM tamin'izany fotoana izany tamin'ny gazety Sakaizan'ny Tanora manao hoe ny la croix no mialoha la couronne. Zany izy. Ianao tia azo la couronne azo satroboninahitra aza mandositra ny la croix fa ny lalana azonany satroboninahitra dia ny lalany le azo fijaliana. Ahoana ravaka vonona sa tsy vonona tsy mamaly anareo tsikitsikinareo fotsiny fa zany izy ka tsy zany miteny an'izany fa Jesosy rehefa tsy vonona hitondra azo fijaliana tsy azo ekeo no mpianatra zany izy dia anjarantsika mimetritra an'izany satria za mahita fa be loatra ny kristianina teo kristianina fa tsy te hitondra azo fijaliana ka tsy zany izy ravana marana ninona endriko azo fijaliana io aloha tsy amahavamomba zany satria tsy zany ny tena lesitsika zao fa ninona endrika zany azo fijaliana zany fa mila tsy maintsy mitondra ianao hoy Jesosy zay vao azo ekenao mpianatra miomana amin'izany ianao homaninao ny saina sy ny fomam-panahy hoe izay moa zany tsy maintsy mitondra dia entiko ty mandra-pahazo koa ny satroboninahitra any amin'ny farany dia tonga eo amin'ilay tena resaka zany zao fa miresaka le radicalité ma dia zavatra telo rareo za tiavina mihoatry ny olona rehetra sy ny zavatra rehetra zay le volonté za tiavina mihoatry ny olona rehetra sy ny zavatra rehetra hoy Jesosy zay le zavatra radical voalohany faharoa za tiavina ka anekena ny hitondra azo fijaliana no ny amiko zay no izy na ianao vonona hitondra azo fijaliana no ny amiko na tsy resaka hafa fa eo azo fijaliana io zany misy ary tokony ahitsy ihany tena sahirana be mihitsy azo miresaka aminareo an'ity zavatra ity fa tsy olazaiko misy ilay tena zavatra resahanareo fa resahako fotsiny akapobe-kevitra fa manahirana matsy le izy zao no izy ravana marana zareo tsara amin'ny baibolinareo ary areo tokely zao antsiana azy nazoviny tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka dia le hazo fijaliana izy moa zany hoentiny io nenao sa neny Jesosy no entiny nenao sa neny Jesosy no entiny nenao no entinao nenao aza-tsy zakanao ko ataonao inona neny Jesosy ary zay indrindra le tiako ahitsy tsy natao hitondra ny hazo fijaliana Jesosy tsika Jesosy ihany ny mahazaka neny Jesosy fa ny hazo fijaliana sain'ny Jesosy entinao dia ny anjara hazo fijalianao zay no izy zany zany tsy mahamarina mihitsy zany andre olona nitoroteny manao hoe itsika dia tsy mahita fahoriana fa ny fahoriana ny hazo fijaliantsika efa nentin'i Jesosy tsy mitondra ny hazo fijalianao ary ireo tsy mitondra ny hazo fijaliany azonao ve zany diavako ny hazo fijalianao no entinao tsy mitondra ny Jesosy ianao ary ny hazo fijalianao tsy entin'i Jesosy fa ianao no mitondra an'io zany izy ary zany anao mahadiso andren'le zavatra enitsika ireny manao hoe lanjaiko mpifaliana ny hazo zay nanavotana tsy mahazaka ny hazo nanavotananao zany ianao tsy mahazaka an'izany ianao izy ihany ny mahazaka an'io ny hazo fijalianao entina tsara fa io aza mila tsy ho zakanao dia iza mitady le hafa indray azonao ve zany ravako ento fa tsy maintsy mitondra tonga ely amin'ny 3:30 amin'izay ary azo ny fepetra fahatelo dia resaka momba amin'ny fahafoizana hoy Jesosy ary toy izany koa ianareo rehetra ty fepetra ity zany dia ho an'ny olona rehetra tsy hoe ho an'ny mpianatra apôstôly ihany tsy hoe ho an'ny mpitandrina ihany tsy hoe ho an'ny mpiandry ihany tsy hoe ho an'ny katekista ihany tsy hoe ho an'ny mpitoroteny ihany fa ho anareo rehetra mpianatra Jesosy ianao sa tsy mpianany ahy
noho izany ho anao ty resaka ty zay le izy a fa tsy ary toy izany ko ho anareo pastera rehetra tsy zany lazainy Jesosy ho anareo rehetra dia ahoana ny toyiny izay tsy mahafo inona zay rehetra ananareo zay rehetra ananany no takiany Jesosy ary zay zany le foto-kevitra ny fahafolokanena resaka taminareo moa hoe tsy ny ampahantsony no ampianaran'i Jesosy fa ninona ny manontolo ny zato isan-jato no takiany Jesosy amintsika ny zato isan-jato tena zavatra lehibe ry havana mahafo izay rehetra ananareo zay ianao vo azo ekenao mpianatra dia mila mieritreritra zany tsika vonona ave ianao hamoy zavatra ny rehetra zato isan-jato ho an Jesosy sa tsy vonona efa nitantarako taminareo moa ny tantaran'izany eo amin'ny lafiny vola raha efa nitantarako dia averiko indray mandeha nampianatra an'izany aho tamin'ny mpianatra katekomenika zao no izy rakiza tsy ho any aminina ny lorinareo tena fa ho an Jesosy ary Jesosy dia miteny manao hoe nareo rehetrareo zay tsy mahafo izay rehetra ananareo tsy azo ekenao mpianatra dia raisiko ohatra ny resaka vola karaha menao zany ohatra hoe rahitsy rehefa raisinao ny rahitsy tsy mahazo mitany anao na remblanja fa omenao an Jesosy daholo izy rehetra voninareo asa tsy vonina voninareo sa tsy vonina hitako mivantotra mihitsy ny ozatra ny asa ohatra ny hoe lozy ty marina nidy bingo alale izy tena tsy naharitra mihitsy le tovolahy anankiray ahoana hoa ahoana zany paster ahoana zany eno hoa Jesosy no miteny azy zany zay tsy mahafo izy rehetra nanareo dia sy azo ekenao mpianatra fa zao hoa aza sahiran-tsainy nareo fa Jesosy angery matoa mitaky an'izany zavatra azo iainana zany matoa taky miainana dia ahoana ny fomba iainana azy dia nampahatsiaro ny mpianatra katekomenika fotsiny manao hoe zao no izy anaka rehefa nanolo tena ho an Jesosy hoa ianareo dia zao no teny nataonareo Jesosy atolotra anao ny tenako manontolo tsy zay le izy moa zay izy ianao anaka hoa tsy mahazo miteny mihitsy Jesosy atolotra anao ny tenako manontolo afa-tsy ny posiko afa-tsy ny posiko tsy afaka miteny an'izany ianao fa an Jesosy daholo ny tenanao manontolo dia an Jesosy koa zany ninona ny posinao dia izay rehetra anatin'ny posinao ao misy vola anatin'ny posinao an Jesosy misy vola anatin'ny poketranao an Jesosy misy volany amin'ny caisse d'épargne an Jesosy misy volany amin'ny compte ny bankenao an Jesosy misy volany amin'ny any ambany ondanao an Jesosy daholo ny volanao any amin'ny otiva rehetra any tsy misy na raha aiza tsy an Jesosy marina zany sa tsy marina marina zany raha marina fanoloran-tenanao marina zany raha marina fanoloran-tenanao dia raha zay ho any izy anaka dia zao zany ny fandehany talohany nanekenao an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia ianao ny tompon'le vola dia ianao ny tantana an'le vola ao satria ianao ny tompony fa rehefa nanaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ianao dia niova asy ianao dia Jesosy ny tompon'le vola ary ianao nanjary inona sisa mpitantana ny volan Jesosy gestionnaire zany mifindra asa ianao teo ianao tompony fa zao ianao gestionnaire sisa mpitantana ny volan Jesosy dia inona ny fiantraika an'izay ny fiantraika an'izay dia zao fotsiny ihany isaky ny amoaka vola ianao dia maninona mila miera amin'ny Jesosy satria izy zao ny tompony izy zao ny tompony dia miera ianao dia miera amin'ny Jesosy ianao zany izay le an Jesosy zato isan-jato le vola andao tao io le rahitsy zany dia ampiasany amin'izay zany ianao taoriana nanekenao an Jesosy ho tompo sy mpamonjy dia miera amin'ny Jesosy ianao Jesosy avoaka ve ny volanao andohavana ny saram-pianarana ny zanako dia hoy Jesosy avoay mihitsy Jesosy dia voarokan'ny zanakao dia avoay ary avoaka izy dia aloha saram-pianarana dia toy izy hoe izy hoa Jesosy avoaka ve ny volanao andohavana ny faktura ny jirama dia amary Jesosy avoay na tapatapaka matetika asa dia toy izy aloha izy Jesosy avoaka ve ny volanao andohavako ny frais ny taxi be dia amary aloavo mihitsy fa zazatra manao kodon-drano dia alohanao izy fa tokony toizanao aloha izy satria izy an Jesosy manontolo io dia anontany hoe Jesosy avoaka ve ny volanao vidianana gauloise raha mifoka sigara ianao zay izy nareo moa tsy isy mifoka sigara na ray aza zavatra tsara zany avoaka ve ny volanao vidianana paraky dia ero tsara Jesosy avoaka ve ny volanao vidianana botakely avoaka ve ny volanao vidianana soavaly telo mety te avoaka ve ny volanao vidianana soavaly telo dia mety amaly za tsy mila soavaly telo fa zana briky no ilaiko ianao mila miera izay le an Jesosy zato isan-jato le izy
raha ohatra zany marina iainan'io teny io ianao hoe zay tsy mahafoy zay rehetra nanareo resaka volana resah tsy misy volana raimbilanja azo tokony hivoaka eo aminao raha sy neranao tamin'i Jesosy ka nahazo ny fankatoavan'i Jesosy. Zay zany ny velomana an'io. Zay ny velomana an'io rehefa nama azo iainana zany sa tsy azo iainana. Azo zany ka. Tena azo iainana mihitsy zany. Tena azo iainana mihitsy zany. Ianao mahalala ny tenanao, ianao mahalala ny Jesosy. Dia mihery ianao Jesosy tonga eny an-tsena anao way tena tsara be misy ty sakay ty. Jesosy avoaka ve ny volanao hividianana sakay. Zo Jesosy manao hoe tena ilaina mihitsy fa andana vidio. Namity teny Jesosy inona vavoninao zay efa mararaka vidy sakay inona. Dia ajanonao lay izy tsy vidinao. Mihery amin'ny Jesosy ianao. Azonao mantana izy. Rehefa miresaka moa hoe sigara sy toaka dia ohatran'ny lehilahy foana no voateny moa amin'izany amin'ny ankapobeny. Ary efa nisy olanao zany fanamarena tamiko zany mihitsy satria niresako matetitika zany. Président koa izy ny lehilahy foana voadarodaroko amin'ilay izy amin'ny sigara sy toaka zany. Zany hoe milaza fotsiny an'izy. Nareo vehivavy koa mba mieritrereta ihany mba mieritrereta ihany nareo mara fampiasana an'ilay volan'i Jesosy nomeny anareo e. Fa ndraindraiky ny armoire efa fianao akanjo, ery amin'ny seza misy akanjo, ery tomparafara fianao akanjo, mbola ery mitsongolongoloka ihany matetika. Zalahy mbola ery amin'ny fripe ihany mbola ery amin'ny magasin an'ireo. Zaza reto vehivavy kristiany reto ve fa mba niera tamin'izay Jesosy avoaka ve mivolanao hividianana akanjo vaovao. Fa mety hamaly mihitsy Jesosy manao hoe ohatrany tamin'ny herintaona ohatrany nisy mariazy natrehanao vao indray mandeha monjy ny akanjo ianao tsy mividy intsony ianao fa iny lohandaovana zany izy. Dia eo ianao mety hidika Jesosy kosa ka ty iny nge tsy temme. Indray adyvaritra sy Jesosy zany. Fa ny zavatra lehibe zao moa tsika afaka miresaka tsara amin'ny Jesosy, miaino amin'ny Jesosy, mamantana ny sitrapon'i Jesosy. Dia mba ho anatin'ny fankatoavan'i Jesosy no ampiasantsika ny vola izay omeny Jesosy tsika. Ka izy io tsy le hoe le vola avoakantsika fotsiny fa le vola raisintsika koa aza. Na le vola raisintsika koa aza. Hoe tokony ho raisiko ve ty vola ty. Dia anjarantsika miara tsara amin'ny Jesosy hoe tokony ho raisiko ve ty vola ty. Zavatra efa hitanao zao mihitsy fa vola maloto dia angaro-paosy aza ataoko tapilasika ve tsy ho raisina. Tsy zany mihitsy ny fiainana kristianina. Tsy zany mihitsy ny fiainana kristianina. Ary zany ny olona lazainy Jesosy mahafoy ny zavatra rehetra. Mila mahafoy tsika. Dia ny vola rehetra miperatanantsika zany dia miera tsara amin'ny Jesosy. Zay lazaiko taminareo manao raha ohatra nge tena mahay miaina an'izany tsika, za milaza fa sambatra nge tsika. Sambatra tsika. Satria Jesosy le tompon'ilay harena manome an'ilay harena izy. Miara mitantana aminy ianao. Ary raha misy mpitantana mahay tsisy ohatran'i Jesosy. Tsara tantana ny volanao. Tsara tantana ny volanao. Azo antoka 1000 isan-jato. Fa io fananana raha tsy tantana io satria tantananao rery. Ianao nefa olombelona mpanota. Ary mpanota ka mety diso lalina sy mania mandrakarivo any amin'ny zavatra ataonao. Rehefa tsy tantananao miaraka amin'ny Jesosy io tsy hampanankarenanao na ovinanao oviana. Mety manana vola irany trano ianao fa nefa rano any am-ponja. Ny any an-dafy moa zany resako zany fa eto Madagasikara tsy ohatran'izany akory. Zany izy. Dia mieritreritra an'izany tsara sika eo amin'ny zavatra rehetra iainantsika. Hoe tantanana miaraka amin'ny Jesosy ny harena miperatanantsika. Dia omenao manontolo an' Jesosy. Miverina amin'ilay fahafolo-karena zany zao. Ny fanontaniana izay nataon'ireo ray aman-drenitsika zany nanoratra boky hoe ny fahafolo-karena. Sangindrisy moa zany fa za zao mifindra trano zao dia tsy hitako hoe lasa iza ilay izy fa misy n'izany boky zany ihany. Dia nanao fanadihadiana momba ny fahafolo-karena ny filohan'ny Fitsekema teo aloha Ramambasoa Joseph mpitandrina. Filohan'ny Fitsekema faharoa izy taminay 5 rahalahy pasteur André Mampianazaka moa zany zao filohan'ny Fitsekema fahaenina. Dia izy amin'ny faharoa taoriana ny mpitandrina Titus Rasendrasina raha tsy diso aho. Dia nanao nisy resaka nataony momba ny fahafolo-karena. Nanao fanadihadiana lava be koa ny amin'ny fahafolo-karena ny mpitandrina Rakotondrainy Johnson, mpitandrina tao Andrianarivo izay mpampianatra dogmatika tany toeram-panomanina na teny vato na tao aminay tao amin'ny fakulté de théologie. Ny fampianarana ray aman-dren'ny fiangonan'ireo dia nilaza fotsiny manao hoe ny manontolo no takiany Jesosy amintsika. Saingy zavatra tokony hoetreretina ho izy dia zao. Tokony hoetreretina dia zao. Ao anatin'izany fampianarana tsara be tazonitsika zany amin'ny maha fiangonana réformé tsika zany hoe ny manontolo no ilain'i Jesosy fa tsy ny ampahafolony akory.
le olona milaza fa tokony ameny manontolo na ny ampahafolo ny aza tsy foiny na ny ampahafolo ny aza tsy foiny ny amin'ny manontolo hoe rehefa ny ampahafolo aza tsy foiny akory ary zany nifandrika lehibe ao amin'ny soratra nataondreo ray aman-drenireo any amin'le boky ny soratako any zany nadikako manontolo ao le lahatsoratra fa tsy zany nanao ny heviteny dia nilaza izy raha mandoa fahafolo-karena ara-dalàna ny kristianina rehetra hoe mandoa ny manontolo zany dia farafakely ny aloko le fahafolo vita tsy misy olana ny didiny fiangonana rehetra hoentiko aty aminareo ngam'izay boky zay raha hitako dia mba afaka mahita an'izany nareo zany izy ianao milaza hoe zany meny apahafolo ny manontolo 100% nefa 10% aza tsy fonao akory zany izy ary zany toetsainy zany dia avana malina mila havaozina tsara eo amin'ny fandrorantsika ho an'Andriamanitra raha ohatra te hanan-karena isika amin'ny zavatra rehetra dia mianatra an'izany andao ary hamarana azy ary avana malala tonga amin'ny takila fa 270 azao 270 tonga nareo eo amin'ilay midina andalana azao mbola misy fepetra hafa atoro ny tenin'Andriamanitra antsika riavana fa anio aloha dia ireo ny sitraky ny tompo ianarantsika tsara ka aoka mpiaritsika zay tsy maintsy marina eto ampamarana an'izao lesona ny amin'ny fitombokareny zao dia reto voalohany marina amin'ny harena vola sy fananana ireo lalàna natorantsika ireo hoe mba aiza mitantana tsara aza maika foany aoka lalatanany miasa mpaharetany tena fotokevitra angezabe voapoofo mihitsy eran-tany ny fahamarinan'ireo ry havana malala na ao anatin'ny fiainam-pinoana na ny ivelan'ny finoana na toy inona fahantrana misy antsika tokony hino ny tenin'Andriamanitra tsy mahay mamitaka isika fa raha katoavintsika ny teniny dia hiantohany kosa n'inona ny fahombiazantsika dia mandehana ry havana malala fa ny fahaizantsika mandeha an'izany amin'ny mpahamarinana tsara mitantana araka ny sitrapon'Andriamanitra no hitahian'Andriamanitra antsika fa zao anefa marina amin'ny harentsaina koa ireo lalàna ireo raha mbola mananjanaka mianatra nareo na mahita tanora dia tokony hampatsihevina ny zanantsika izany ho an'ny mpianatra izay hiatrika fanadinana samihafa tokony hampiariny ireo lalàn'ireo dia ho hita ny voka-tsoa ho azo tsy mahay maika foana ka hiboboka fanafody rehefa akaiky mifanadinana fa hianarana tsy kelikely tsara ny lesona sy ny etomody zany moa zany dia tena fahavazan'ny mpianatra mihitsy ny mandavataona migalabona mitsingalam-bongidina hoy ny teny malagasy za zao mpampianatra malagasy fa tsy mahay midika zany mitsingalam-bongidina zany mihitsy fa teny malagasy ro zany mitsingalam-bongidina eny nanynany varibarina eny varina manao hoe Facebook eny rehefa akaiky mifanadina am'izay dia sady mihinana fortifiant mihinana calcium sy ny zatra zao satria akaiky mifanadina diso ianao mila ampianarina ny zanantsika zany tsy zany mihitsy ny tokony izy mandavataona ianao dia mianatra ara-potoana ny lesona tokony ianarana ny tomody tokony atao fa tsy any amin'ny farany vao tonga amin'ny tenitsika malagasy manao hoe manao afo ambilany kely teny malagasy zao zany resako zany any ianao fa tena mirotoroto manenjika dao zatra zao tsy zany izy tsy zany mihitsy izy tsy mahay maika foana fa mianarana tsy kelikely tsara ny lesona sy ny tomody zany zavatra anankiray tokony ianarana ny tanora tsara faharoa manina koa miasa mpaharetana sy aminjoto fa tsy manao kilavaka ny ampianarana zany tena mila miasa mpaharetana aminjoto fa tsy manao kilavaka zavatra lehibe mitsy naovan'izany ny namanao mety mitaonanao ingitrika fa tokony mianara ianao mpaharetana mianara ianao aminjoto tsy mandeha mingindrikitrika izany tsy manao an'izany dia tsy mandeha hoe ianao zany satria ianao zany te ahazo noty tsara kanefa tsy mianatra dia manao fraude zay moa izy ianao tsy miasa mpaharetana sy aminjoto fa te ahazo noty tsara fotsiny dia manao fraude dia zava-dozana izy io rehefa aveo manjary manana diplôma sandoka ianao na diplôma anananao izy manjary diplôma vidiana diplôma osiko zany le izy ianao tsy manana le mari-pahaizana nefa ny diplôma ananao dia diplôma baoritra fotsiny eto Madagasikara moa tsisy manao an'izany mihitsy fa ny any ivelany mety misy manao an'izany zany izy dia mila mieritreritra an'izany tsara mila ampianarana tsia tokony manana mari-pahaizana mifanentana amin'ny tena fahaizanao marina ianao fa tsy ny ahazona baoritra fotsiny mamaika zavatra tena ngezabe ary ny zavatra mampalahelo ny ankizy zany dia ohatra memahay manao fraude zany tsy mantsy izavy nareo mpampianatra mba atsangana tanany mba efa niasa teo amin'ny tontolo fampianarana atsangana mbola izavy nefa mba niasa teo amin'ny tontolo fampianarana soratra tompoko tena sarotra manjary sarotra mihitsy miandry fanadinana
za moa zao efa elaela kely azo nyjany 5 taona ny laniko nampianarana ty amin'ny université Antananarivo 5 taona pa 400 ray 4 taona nomboka nampianatra teny Akatso dia ny fanandramana mafy indrindra teo amin'ny fiainako nandritra ny fotoana nampampianatra teny amin'ny université dia ny fotoana anankiray izay mpampianatra moa zany no miambina ny mpianatra manao le surveillance hoy nareo zanabazaha dia mpianatra efa manomana maîtrise nandramanay nandrasanay tamin'izay fotoana zay dia mivezivezy raha ny trano eo anao satria nomo zany mpiambina dia nahatsikaritra zany hafa ny fihetsika mpianatra izy dia natonoko moramora izy antsanana mihitsy dia ningaiko moramora ilay taratasy-panadina tao ambany ilay taratasy-panadina fiche dossier na cours daholo tao ambany ahoany ty hoa dia nahita nyjanona telo mpampianatra namako fa inona ry ami dia iny moa zany fa dia tsy maintsy natao ny PV an'ilay fraude zay ny Akatso zany tamin'izany fotoana zany faravaratsy fa zao tsy fantatro dia manana tribunal universitaire zay dia niakatra tribunal zany zay ianao raha misy nahatratra le eny tompoko ahy ahoana rany zao dia mangotsika ianao mpianatra ao zao manao fraude mivoaka avy any ny didy tamin'izay fotoana zay amin'ilay 5 taona tsy mahazo miakatra ty amin'ny université ianao efa hamita maîtrisenao potika ny fiainana fa le mpianatra mefetsy ohatran'izany foana dia mila ampianarina mihitsy ny ankizy mianara tsara aza metehitra amin'izay fraude tsy hosoka samihafa ataonao any indrisy moa zavatra tena mampalahelo ny zavatra zany kanefa ianao zany devotery manao hoe ho afeniko ve ty hosoko ty sahatsaromako ato fa zanako ihany ty zanako za nampianatra tany amin'ny première année hatrany amin'ny 5e année zany teo ary efa fotoana fivoahana izy voatratra mangotsoka ianao ka tena mangotsoka mihitsy ianao tsy fifaliana ho anao mihitsy zany mangotsoka ianao saingy ny fahamarinana koa manery ianao manao hoe rehefa diso dia diso ary zany mila ampianarana tsara ndraiky izy miasa ianareo mianarinareo ampaharetana amin'njoto fa iza metehitra amin'ny fanaovana fraude manaraka mitantana tsara zay ananana fa tsy manarinary foana tsy aririna foana ny fotoana zany le izy fotoana ohatra tsy laliana anaovana lalao karatra ijerena télé anaovana Facebook sy nefa ny lesona mbola tsy hay ny devoir tsy vita dia metehitra amin'ny chat GP fotsiny fa tsy tianao devoir tonga dia le michat meo mivaliny ity ka le chat koa nge tena manome zava-doza mihitsy dia ny taranaka zany zao taranaka medondrona satria mahay mikitika machine nataony fa tsy misaina le machine no misaina eo amin'ny toerany zavatra tokony hitretana lalina zany vao niverina avy any Thaïlande io nanatrika amin'ny fivorian'ny Khmer ho iamantsy anareo dia anisan'ny resana betsaka taminy atao hoe intelligence artificielle dia le manam-pahaizana ny resaka taminay tamin'ny fivoriana ngezabe dia nilaza mona hoe mila mitandrina mafy dia mafy tsika olombelona fa afaka ataona vitsivitsy raha tsy mitandrina isika tsy isika itsony no hife ny intelligence artificielle fa ny intelligence artificielle no hibaiko atsika isika no ho baiko ny intelligence artificielle io ary zavatra efa manomboka hitahitantsika angely izy ianao manokatra anina anankiray ohatra any amin'ny Facebook izy zavatra tsy tianao jerena no asehonanao io zay misy ianao mananina zao dia tody zavatra hafa no asehonanao izy no baiko tia jerena zay misy zavatra efa mandeha tsikelikely izy ary eo zany mila tandremana tsara mihitsy hoe ahoana marina ny fehezantsika ny teknôlôjia fa miasarotra dia miasarotra ravana amin'izao fotoantsika miteny zao efa misy robot vita ny intelligence artificielle izay rehefa akaiky lobaty izy ary micharge ny tenako lobaty afaroako chargena ary zavatra efa tena matahotra le izy efa tena matahotra le izy dia zany aloha fa tsy zay moa zany ny lohateny zao fa mila ampianarina tsara ny ankizy halala tsara tantalo tsara ny fotoana anareo zay anananareo mba ho ampiasaina amin'izay tokony ho izy fa ao anatin'izany no ahitana ny fahombiazana dia ohatran'izay koa manaraka tokony anina koa nareo mba olona malala tanana ka mazoto maninona mazoto manoro ny tsy mahay noho ny tena fa arakaraka ny zarana no ahaizana tsaratsara koa ataoko ny mpianatra rehetra mahay an'izany daholo ny mpianatra tany amin'ny lycée moa rehefa miaraka eo manao exposé ny Akatso ianao manao any rehetra dia manao travail de groupe tena tsaronao mihitsy manao hoe
raha misy mahay no ianao ka manana le fitiavana tezara dia tena mahafinaritra mihitsy le biasa ahoana le tsy tia ahoana kity izy zao fanaovana ty fa izy me mahay fa ianao koa mahay fa raha ianao le mahay arakaraky ny zarano azay tokoa ka ny tokony anazavana azy fa hatramin'izay tsy azoko rehefa mizary ianao me mahay foana ary zany ngeny za zao raha tsy nanao ty matsimo mamasiny ty nataoko tany amin'ny fiangonana hafa zao zavatra ataoko zao za efa tapa-kevitra rehefa misotro kafe misotro ronono rehefa misotro ronono a za dia hitady sehatra anaovako fampianarana mitohy ohatran'izao ataoko na vita azy ty sekoly finoana ety dia anao any amin'ny toerana hafa za zany izara foana mba tsy farafesina ny saiko sy ny fanahiko fa arakaraky ny izaranao no hitombonao arakaraky ny izaranao no hitombonao afaka mivavaka kokoa ianao ohatra manomana fampianaratra zao afaka mivavaka kokoa ianao mandinika soratra masina kokoa ianao mamaky boky kokoa ianao dia miaino kokoa ny fanahy masina ianao zany zay moa zany ny pédagogie nampianarana raha mpianatra adiny ray ianao dia mandany adiny efatra amin'ny fanomanana zany daholo zany ny fampianarana rehetra tsy voatery amin'ny université ihany fa ny fampianarana rehetra ny préparation rehetra dia zavatra mitovitovy amin'izany daholo dia harihary rena be no azonao eo ampanomananao za zao miresaka aminareo toy ny zavatra zaraiko aminareo fa ny zavatra zaraiko aminareo zao nke apahafolo na apaharoapolo ny zavatra mivakiko tany amin'ny boky za zavatra manana folo eniny zao zavatra resako aminareo zao fa tsy ho resako eto daholo ny zavatra rehetra fa manana be lavitra arakaraky ny izaranao no hitombonao ary ianao ary zany koa mila ampianarina tsara mpiarabelona amintsika tianakarena avy ianao tianakarena amin'ny fahalalana avy tianakarena amin'ny fahendrena mizara ianao fa rehefa mizara ianao mitombo ianao tena tsy maintsy mitombo mihitsy ianao tsy maintsy mitombo ianao fa arakaraky ny zaranao hoe mitariny indrindra kristiany tariny mifanahy masinao hita hoe zao mifomba tsaratsara koa ay ve zao na ianao azagaga no hoe ahoana tokoa moa zany dia zany zavatra mila ampianarina koa fa tsy hoe koa hoe za mahay dia avelako dondrona daholo ny olona rehetra fa za rery mahay dia ianao koa hiadondrona zay rehefa antely izy ianao koa hiadondrona zay no izy fa rehefa mizary ianao dia miaraka miakatra ianao sy ny mpiarabelona aminao zany raha mahay zany ianao azo antoka ninony ny fahombiazana fa misy zavatra farandriavana tiako resana eo amin'ilay fahatelo azany zao andao hoe vakina kely miaraka io marina mihitsy koa amin'ny finoana ny Jesosy ilay tena harena ireo lalàna ireo Jesosy ngeliavana ny tena harena raha miresaka antsika hoe mitombo amin'ny harena dia ao amin'ny Jesosy nge zany tena harena zany tsika rehetra mahalala n'ilay hira fa 777 avy teo kely nge ny fiaranareo aloha mba fiaranandray no avadika fa efa izy zay namadihana baiboly zay 777 ty hira ty riavana malala dia hira manan-tantara andao mitsangana loharinareo dia andao mba iray ny ty hira ty 479 ho ianareo zanabazà misy olona mpitendry ve any ambony any tsy Jesosy no anjara soza ai mam fapotokoso tsy mam nampaharoa ai Jesosy ampizam ai Jesosy atretin ai Jesosy atraria ai Jesosy zokity mandrakizay doridori vola sy arena be marote toko anye nefa mambikyone we ai Jesosy ampizam ai Jesosy atretim ai Jesosy atrarim ai Jesosy zokity
mandrakizay doridori fa efa analaza soma afaatefaatikyo neefizao no tena som aayitse so aampiza aayitse so aateti aayitse so aatari aayitse so zukiti mandrakizai doridori Endiza aureetiza Tse amoiza kuana Rize soza tse manda Aize so ampiza Aize so atreti Aize so atari Aize so zukiti mandrakizai duri Resto na erizoze solo fatse embalo Sofia ndinampo aize so zaya yize so atiti aize so tari aize so zukiti mandrakizai duri petrarra avana malala rehefa mitarika moa zany mitarika ataontsika ny raha fahazoaka tsy manonona andinina izy dia tohatra any amin'ny farany dikan'izay zay tika fa rehefa misy andininy atao dia tonona ilay andininy tapitra ny lesona fampianarana mba ny litorjy io ry havana malala asa raha fantatrareo ny tantara teto Madagasikara dia nisy ray aman-dreny lehibe telo izay nantsona hoe les trois grands rehefa dika amin'ny teny malagasy moa zany dia nadika hoe ireo telo norefin'ny Madagasikara ary ireo telo norefin'ny Madagasikara ireo dia pasteur Raveljon mpitana tao Ambotately i pasteur Rabary mpitana tao Avaratrandohalo ary i pasteur Razafy Mahefa izay mpitandrina tany Ambositra ireo zany nantsona les trois grands tena olona lehibe mihitsy ary natahorany frantsay tamin'ny andro natongavany teto io irio io tononkira amin'ny teny malagasy satria ny feony zany feon'ny vahiny hitanareo ary amin'ny fanondronana pejy dia io tononkira io dia pasteur Razafy Mahefa rainy no nanoratra azy pasteur tany Ambositra dia inona ny tantara tao ambadika irio rehefa tonga teto ny frantsay dia nitady olona mahatoky izy ny olona mahatoky sasany natahoran'ny frantsay tahaka ny Rain'Andriamampandry izay ministry ny atitany ny fanehitra tamin'ny tafika frantsay ka nandresy azy tany Tomasina dia tena natahorany zareo mihitsy natahorany mafy mihitsy dia raha mbola velona eo Rain'Andriamampandry tena sarotra amin'ny fampandritany izay no nahatonga Rain'Andriamampandry nitofirina atao antsaha-manitra zany zany izy misy olona natahorany frantsay ohatran'izany dia ny vonoiny atao hoanatry ny hafa hoe nareo aiza mahafoloa nareo fa pitehanay nareo zany moa zany ny fanjanantany indry izy fa nisy olona koa nefa izay natonony zareo dia nitambatambazany mafy mihitsy mba hiara-miasa aminy ary anisan'izany pasteur Razafy Mahefa dia natonony izy hoe avy ianao fantatray ny fahaizanao ianao tena olona eketeny olona mendrika aja mihitsy eto anivon'ny firenena fantatry ny olona rehetra ianao avy ianao hiara-miasa aminay ataonay gouverneur ianao menanao ny voninahitra rehetra ny arena rehetra sy ny vola rehetra dia nivavaka ao ny pasteur Razafy Mahefa hoe Jesosy ahoana marina ny fitondrana ny fianao dia nivalim-bavaka azo ny zao manao hoe tsy hiara-miasa amin'ny mpanjanantany aho tsy hivarotra ny tanindrazako aho tsy atakariko vola sy fahefana na ny finoko na ny fitiavako ny tanindrazako dia iny naterahany tononkira io zay ny mahatonga vola sy arena be ma artiste koa anie
nefa mamiko ny hoe Jesosy ampizay dia tsy lasa gouverneur mihitsy izy fa nijanona pasteur zany ny tantara ambadiky io zany ny tantara ambadiky io ary ataoko fa zany mihitsy miantsoan'Andriamanitra antsika mba tena hatsiaro hoe Jesosy nge ny tena hareny Jesosy ny tena hareny rehefa misy fiovana gouvernementa sy inona ohatra atao era Madagasikara na manerana tany dia misy lista lavaben'olona makeny amin'ny toerana izay anaterana CV tena teo ministre daholo ny olona teo premier ministre daholo ny olona dia sisy fa ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany tsy nilahatra nentina teo aminy tao anatina plateau volamena ny voninahitra sy ny harena rehetra mety ho nananany ilarany tamin'ny vazaha fa ny safidiny ho an'i Jesosy izy ary ianao mba ahoana zany rehefa namalala ny fanontaniana ngeza be mihitsy miresaka amazy zao hoe Jesosy ny tena harena dia tsy maintsy mandiny tena zany tsika foatra matimatina fahefana sy voninahitra zany ny olona ary ny fahefana sy voninahitra moa zany tsy maintsy miaraka amin'ny harena koa sy ny tombontsoa miaraka amin'ny rehetra dia matimatina zany le olona ny ray aman-drenitsika ry havana malala dia nasafidy hoe tsy anaiky hiaraka amin'izany ary zany nosafidy zay antsoan'Andriamanitra antsika tokony haorona tsara eto amin'ity firenena ity dia miverina tao amin'ny boky hoe marina mihitsy koa amin'ny finoanan'i Jesosy ilay tena hareny ireo lalàn'ireo tsy finoana miredareda toy ny afo milolo no ilaina fa inona finoana miasa amin'ny faharetana hatramin'ny farany no mahavoavonjy zany izy ravana malala dia mila mieritreritra tsara tsika tsy finoana miredareda fotsiny ohatra ny afo milolo vetivety eo fa nefa tsy maharitra ary io tsy faharetana tena misy tena mampieritreritra mihitsy zany moa araka mifantareo ravana malala dia mpitandrina nitondra fiangonana voalasa filoanefitsika aminy dia nanan'izao eritreritra zao eritreritra zay indrisy moa zany fa tsy tanteraka lisy satria lasa filoanefitsika amina isa-taona tao androndra fahasoavana dia mandray catéchomène eo amin'ny raika amin'ny valopolo eo foana indraindray zato indraindray valopolo indraindray dia dimy fitopolo eo banditana valopolo eo foana dia zao no nanaovako azy ny catéchomène mandritra fotoana ianarany dia omena toerana voatokana ohatra ny eto ny toerana catéchomène eto foana ny catéchomène miangona isak'alahady tamin'izany fotoana zany zany tsy manaiky mihitsy fa tsy maintsy manao fanamarim-patongavana fanatrehana fanompom-bavahana ny catéchomène azoko antoka fa manatrika daholo catéchomène dia mba hitezana azy haharitra amin'ilay fandrorateny nataoko le izy io tamin'ny taona voalohany hitako fa rehefa voatokana azy zareo mbola tsy hita ihany ny sasany ary io moa zavatra tena manahirana mihitsy tany amin'ny fiangonana anankiray dia zay ny zavatra nitranga resaka le tsy faharetana zany zao boriboriko le isa mba atsotra ny resaka manokana catéchomène amin'ny tanana lahady voalohany amin'ny taona lahady voalohany amin'ny janvier zany 100 ohatra no niraisina tonga ny volana marsa pasika dia hoe le paster mba mangatako hoe nareo le 100 niraisina tamin'ny janvier mba mitsangana hoe dia nitsangana 50 eo sisa ny tavavela teo very sasako oatra ny tambavy 50 sisa ny teo dia nandeha ny fotoana tonga indray ny krismasy anomana le andehany vaovao raisina manaraka indray zany dia nareo le niraisina tamin'ny janvier mba mitsangana hoe 50 sisa ny tavela apahifany zany izy dia miresaka zany zay samy tena mazana ihany le izy za moa zany nyteny tamin'ile mpitandrina nresaka an'izany tamiko aiza taitra ho fa mbola ao anatin'ny fenitra ny lazainy Jesosy ihany zany fa aiza taitra ho ianao izy fenitra ahoana moa zany marina ho zany marina ratsoratra masina zany fa tsy vazivazy dia marina ratsoratra masina ahoana rangaty zao any izy ivereno mivakina ao matitoko fahateloambifolo fa rehefa vakina matitoko fahateloambifolo dia lazainy Jesosy moa nivoaka amin'ny mpamafy mba hamafy ny sasany voafafita izy teny amolon-darana ny sasany voafafita izy teny amin'ny tany mariva ambolo vatorampy sasany voafafita izy tany amin'ny tany Betsily ary ny sasany voafafita izy teny amin'ny tany tsara firy zany karazan-tany efatra resaka petatoko mihitsy zany efatra dia firy any tsara ny ray amin'ny efatra zany ray ampahefan'izany un quart raha atao visan'zato zany 25%. Ka raha nanokana 100 ianao tamin'ny 100 tamin'ny voalohany 25 ny tavela tafiditra anatin'ny norme ianao ka tsy marina ve zany marina izany raha manao katsy ianao ka zany izy dia aza taitra ho fa mbola manana n'le 5 isanjato tsara ianao zary zany izy
tsy maintsy mba mampahery tena koa nefa raha tsy zany ke marary fo amin'izany eo zay izy fa io le tsy faharetana io tena zavatra mampieritreritra mihitsy dia nataoko miverina amin'ilay nataoko tao amin'ny fiangonana dia niresaka tamin'ny bilao fiangonana talohan'ny andehanako filohan'ny FCKM zany mbola tsy nieritreritra mihitsy nanao filohan'ny FCKM raha teo moa zao ho any tiako andramana melony andehanako isotronona afaka ataona maromaro ity ny toeran'ny catéchomène ho asiko ny anaran'ny catéchomène tsirairay le sizy ireo eto ny toeran'ny Lita, i Bozy, i Clément, i Clémentine, i Bernard, i Bernadette io asiko anarana daholo dia le catéchomène asaiko mipetraka amin'ny anarana dia rehefa voaraitra zareo dia eo amin'ny toerana ihany izy no asaiko mipetraka fa rehefa tsy tonga i Bernard tsisy mahazo mipetraka amin'ny toeran'ny Bernard fa velao bangy ny toeran'ny Bernard ho hitany havany eo zay vita fa misy zavatra tsy ara-dalàna loatra atao anatin'ny fiainan'ny fiangonana raha manokana catéchomène 20 aho andao toy ny asasaka reo fa kristiana tanora sekolady re sisy fa ny 70 amreo nge na ny 30 amreo akizevana naovana tafika masina vonitra ny fiangonana nefa raha zany olona 30 zany raha ohatra W raha io mahazaka olona enina W dimy nge zany ny dirany le avy narovana tafika masina za gaga ho any catéchomène raisina foana nisany W tam-piangonana tsy miova fa raha normal hoala izy satria misy dimy vaovao tokony hoe misy W dimy manampy isa-taona zany ao am-piangonana nefa nisy W tsika zany inona antika miditra ny 20 mivoaka ny 20 matoa tsy mihetsika mihitsy ny W adala ve zany lojikako zany mila misy zary tokony siretina maninona tsika manokana catéchomène anjatony nefa nisy ny W tam-piangonana tsy miova any fiangonana sasany moa mba miditra hoe ny tombona anjara niditra intelo zay normal zay ary zay ny tokony izy fa misy fiangonana fidirana tokana ny catéchomène raisina foana 20 dia tsy miova mihitsy nisany W zany hoe miditra 20 mivoaka 20 lojika adaladalako moa zany fa efa tena vonina mihitsy hanao an'izany raha tavela tao amin'ilay fiangonana fa lasa filohan'ny FCKM moa dia tsy tanteraka ilay izy fa tiako fotsiny nitarika anao ravana malala miresaka any amin'ny hoe tsy finoana miredareda am-boalohany fa tena finoana miasa amin'inona faharetana tena mba mianatra mandeha amin'ny faharetana mihitsy sika eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra ary amin'ny sehatra rehetra ravana malala ny tokony rehetraretana zany faharetana zany fa raha mieritreritra fotsiny tsika ohatra ny hoe voanana voadekona moa zany tsika zao tamin'ny heritaona dia ny dekona rehetra rehefa hofanina dia ny dekona rehetra dia ampahafantarina fa isam-bolana dia misy ny fivoriana tsy hoe fivoriana ny mpihevitra raha atao anatin'ny FCKM zany izy zay nany fanao misy fivoriana mpihevitra raha sady anaovana fanomanam-panahy io anafandariana soratra masina no anapahana ny raharan'Andriamanitra hoentina amin'ny fivoriana ny mpandray zay izy rehefa tonga le fivoriana ny mpihevitra raha raha andao atao hoe zato le dekona amin'ilay fiangonana ny olona manatrika fivoriana ny mpihevitra raha nge enimpolo na fitopolo hoe izy na efa betsaka zany betsaka zany fa raha fitopolo ny tonga nakaiza dao zany le telopolo dia hoy le dekona teo akaiko tamin'izany natrika fivorian'Andriamanitra zay reo moa zany président ny fotoana mba mahakaiky anao hoe complet dia rehefa misy raha mafanafana inona raha ngaty io mafanafana manao hoe ho raisy ny pastera sa ho dakana sy le pastera hoe miasa heritaona zany dia anaovana fanapahan-kevitra hoe ho raisy tanana izy satsy amin'izay fotoana zay ho mivoa complet ny dekona zalahy na any amin'ny fiangonana misy anareo moa tsisy an'izany mihitsy fa dia manontany teny ianao dekona no fanin'izao anatrika fivoriana mpihevitra raha isam-bolana tsy mamonjy fivoriana raha tsy misy raha mba mahalindina napaka budget tsika dia nianina ohatran'izao mba hiadiko mihitsy tsy ho atao na hiadiko mihitsy mba ho atao zay vo tonga manatrika fivoriana mpihevitra raha tsy zany ny fiainan'ny fiangonana zany ny fiainan'ny fiangonana dia mila mieritreritra an'izany endriky ny faharetana zany ary na mimpandray fanasan'ny tompo azy ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra dia nanao fanekena daholo manao hoe anaiky ny akatony hevitra tapaky ny fivorian'ny mpandray kinona ny dikan'izany manatrika ny fivorian'ny mpandray dia manapaka eo dia makatoa an'izany fa tsy hoe za dia akatoa zay tapaky zareo tsy zany koa le izy nefa jereo tsara isao ny velam-pandraisanareo tamin'ny lahady fa mety ho arivo fa firy ny namonjy akatoko indraindray dimanjato ny anareo moa tonga daholo any fiangonana misy anareo le arivo mamonjy akatoko daholo fa zavatra mila rehetraretina tsara zany atraiza marina ny faharitatsika amin'ny finoana sy ny fanompona an'Andriamanitra zany ravana ny harena ananantsika amin'ny Kristy dia mitaky faharetana toizako manaraka ny fanomezam-pahasoavana nomena antsika dia tokony aninona tokony hampiasaintsika tsara
tokony ampiasao ny fanomezam-pahasoavana nananao manana ianao rehefa nandray marina an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia ampiasao io fanomezam-pahasoavana io aza alevina io tsisy mihitsy na ray aza tsy manana fanomezam-pahasoavana ny olona nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia fataro dia ampiasao izany fanomezam-pahasoavana zany tamin'izany nampianatra katekômena tamin'izany fotoana zany mizara betsaka aminareo zany moa zany satria zavatra ny ainana zany dia zao no nataoko zao no izy rakizy efa nandray an' Jesosy nareo zao manana fanomezam-pahasoavana nareo inona ny zavatra heverinareo fa azonareo atao amin'ny fiangonana fa misy zavatra betsaka ilaina atao amin'ny fiangonana atao anatin'ny fiangonana mila olontsika hanao hôtesy hampandroso olona eny ambaravarana mila olontsika hikarakara ny zaridaina amin'ny fiangonana mila olontsika hanampy amin'ny fanadiovana ny fiangonana mila olontsika hanao zavatra an'izao dia inona ho any mety aminareo dia misy mpianatra katekômena misy ny pastera ny zavatra tena mba tiako hikarakara ny voninkazo ny fiangonana dia izy mikarakara eo za hanao hôtesy dia malasa izy manao hôtesy eo dia manao zavatra samihafa ilay olona fa ato anatin'ny fiangonana ry havana malala tsy misy olona tsy anasa dia ampiasao ny fanomezam-pahasoavanao inona manaraka tokony aninona tokony azoto hitory an' Kristy hizara amin'ny filazantsara amin'ny hafa isika zay le hoe mizara dia tokony azoto anao an'izany sika ry havana malala zavatra ngezabe zany ary zay zany zao mila tandremana efitsika tsara ny aintsika nandritra ny valo taona hoe fitosy filazantsara Madagasikara dia nandehitsika so dia tratra mifakampanatsika eritreritra manao hoe dia efa betsaka ny vita foko zay tena mbola mila mandeha mihitsika ary zay zany le foto-kevitra napetraka président Zaka Andriamampianina hoe zay iainantsika anatin'ny efa taona dia zao finoana sy fampamokarana ila mahalala an'izany tsika voaka kristianina zay zany zao ny iainana efitsikema ato anatin'ny efa taona finoana sy fampamokarana zay ny iainantsika efitsikema rehetra dia le finoana dia fanohizana n'ilay azakazaka masina rehetra le fitosy filazantsara dia ny fampamokarana dia niezaka ataontsika mba hahazona mahatratra ny asa sosialy tokony ataon'ny fiangonana eo ny fiarahamonina nefa ny ahafahantsika koa mahatratra ny fananana loharan'mbola maharitra ahafahantsika mampiodana ny asa fitoriana filazantsara sy ny fiangonana zany daoly dia mandetsika tohizana le fitoriana ny filazantsara ry havana tapitra sady amin'ny fotoana dia zao mifarana eo raha manao zany isika dia tsy afaka ny tsy hitombo amin'ny Kristy fa raha Kristy no tonga tena antony havelomantsika dia hanan-karena amin'ny zavatra rehetra tokoa isika fa voasoratra hoe andao vakiny eo andininy farany eo minaran'ny tompo izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-pona koa zavatra rehetra zany izy ry havana malala dia mandehana ary amin'ny fifaliana mandehana ary mitomboa reny ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany amen soran'ny tompo tsika ry havana malala misy manana fanontaniana ve tompo aiza le micro mandehandeha moa ry diakona malala azo entina mandehandeha misy manana fanontaniana ve tompo katsangano ny tanana dia hoentin'ity diakona mahafinaritra tiany aminareo ny fanamafisam-peo ohatrany tsy nahita tanana mitsangana sa ny masoko ny tsy mahita misy tanana anankiray ato tonoony ihany le anarana tompo le anarana fiantso Madame Isabelle. Aloko aloha alamina kely le ndramo amin'izay ary Madame Isabelle tompoko eo amin'ilay hoe tsy misy vola tokony hivoaka raha tsy nahazo ny fankatoavan'i Jesoa dia voateny tao mihitsy aloha izay vehivavy tena manana faniriana mihitsy ny amin'izany hoe ary efa mitondram-bavaka mihitsy hoe mba midira an-tsehatra Jesoa amin'ilay fitantanana an'ilay vola fa eo amin'ilay izy hoe le fiainonan'ilay izy mihitsy mbola tsy hoe rehefa inona zany Jesoa le miandry an'ilay feo an' Jesoa amin'ilay hoe dia aza mividy an'ity kiraro ity dia aoka aloha le poketra tsy ohatr' izany satria tsy afaka ny andainga fa milaza tsy manana foana na dia efa manana ary otra toko hitakeoko hitanareo Andriamanitra ry havana malala dia miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina ao anatintsika ary zany zany ny tombontsoantsika tombontsoantsika maha protestanta manokana zany dia ny fanahy masina no miasa ao anatintsika 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 dia
dia zany no antsoina anatin'ny théologie réformée hoe le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Ny fanahy masina miasa manazava antsika avy ao anatintsika ao ary tena manazava mihitsy izy. Ary ny fanahy masina miasa io no manome antsika ny fahazavan-tsaina ny amin'ny feo amin'ny fieritreretantsika an-daniny na mampatsiary koa ny tenin'Andriamanitra ankilany. Zay zany le izy. Dia raha mieritreritra an'izany zao ianao dia manontany hoe Jesosy hividy poketra vaovao ve asa tsy? Dia ny fanahy masina afaka mitarika anao tsara mihitsy hanana fieritreretana velona manao hoe tsy maintsy vidiko ve ty poketra vaovao ty. Zay zany. Ny fanahy masina manome anao fahindrena tena tsy maintsy vidiko tokoa ve ty? Fa izaho efa manana ty poketra ty vao nampiasaiko indray mandeha, ity mbola tsy simba mihitsy, ity mbola tsy lany voalavo, ity mbola tsy simba ny koroko. Maninona no tsy maintsy vidy an'ity? Ty vola tokony vidiana an'ity poketra ty, sao dia tokony amitako an'ilay voka-dehibe ary am-piangonana, sao dia tokony alefako ary amin'ny sampana ohatran'izao. Maninona ty no tsy maintsy laniko? Ny fanahy masina mitarika antsika eritreritra an'izany. Ny fanahy masina dia mitarika antsika hisaina, mitarika antsika hanana fahindrena, handanjalanja. Tsika nkeny mena saina andinika dia mandinika ianao. Dia ny fanontaniana tokony ataonao manao hoe tena tsy maintsy vidiko tokoa ve ty? Tena tsy maintsy tokoa ve? Dia tsy maintsy ty mihitsy ve nampiasana ny volan'i Jesosy io? Dia hitanao eo manao hoe mibitsika tsy zavatra azo ampandeferina mihitsy zany, aingitraingitra fotsiny zany finoneo. Zany izy. Fa ndraindray koa mantsy rehefa tianao ny adalantsika isika dia mody amarinitsika eo le izy. Fa izy tadiavina fialantsiny mihitsy. Ny feo mifeitretanao azavainy ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina dia afaka manampy anao mihitsy. Hoe rehefa tena jereko amin'ny maso tsy miankatra ty, tena tsy tokony hividy an'ity aho. Tsy voatery hividy an'ity aho. Tsy voatery ianao an'izao aho. Tsy voatery hampiasa vola amin'ity zavatra ty aho. Zay no izy. Dia anjaranao manao izy. Miaino zay zany le feo amin'ny fanahy masina. Ny feon'Andriamanitra amintsika dia ny feo izay mitondra antsika amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Dia hoy Paoly amin'ny Romanina manao hoe hamantarina ny sitrapon'Andriamanitra dia zay inona? Zay tsara sady akasitrahana no marina. Ka tsara ve io zavatra io? Sady tsara aminao ny tsara amin'ny hafa. Akasitrahana ve io? Akasitrahan'Andriamanitra ve io? Dia mety io mason'olo koa ve io fa tsy hiteraka fanavitoerana? Dia marina ve io amin'ny fampiasanao azy? Dia rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ajanonao. Ohatra hoe mahazo karama te vidy hoe za reto ohatra mba te hihinana mihitsy efa izy dia tsy nanako tafika anakosoa zay. Tena aloha angamba tena hihinana mihitsy. Nefa vao miditra ny trano, inona indray ty vidinao ty? Migotonao azy efa manadalako tafika ena nentina avy any. Dia ny sainao dia efa mahalala manao hoe tena tsy tokony mividy an'izy tokoa. Migotoko azy efa manadala dia mbola tafika ena ihany vidiko avy any. Mbola tripy ihany nentiko avy any an-tsena. Nefa za efa tsy mahay mamindra antsony ao an-trano. Zany. Dia haitsika eny ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy zavatra sarotra makaiza koa. Eny tompoko. Aiza le micro ravaka. Mandray anao tsika dia mamarina fa tapitra sady ny fotoana. Iaingo. Resaka fahafolon-karena pasteur no iverenako kely hoe tsy didy moa zany fa raha resy lahatra ianao dia afaka manatanteraka an'ilay izy eo amin'ilay fampiasana anazy. Eo zany mba tiako antahina kely amin'ny pasteur hoe izy io ve ohatrany hoe atao ohatrany hoe rakim-pisaorana sa ve hoe le rakitra sy ny valopy sy ny adidinao sy rehetra tokony ana ve no ampiasainan'izy io sa hoe tokony hoe en tant que hoe fahafolon-karenanao zay izy tonga dia en bloc hoentinao any am-piangonana sa ahoana tokony anaovana azy? Saotra tompoko. Rehefa mamaky tsotra ny solatra masina tsika dia le lazainao ny teninao na ve en bloc. Raha mikarama rahitsy aho zany 500 000 francs. Ohatriny moa zany ny ampahafolony zany ry havako. 5 000, 50 000. Dia le 50 000 tsy anombinana ny tonga dia indray omeko ny fiangonana. Zay zany nanaovako azy. Zay foana ny ainako azy hatramin'izay. Dia alefako io anampiko ny mpitandrina any ambanivohitra, ny katekisma any ambanivohitra Tsiombe alefako amin'ny asa ohatran'izao. Dia mivavaka hoe alefa izy ty Jesosy. Dia alefako io. Fa io vola io ny ahy zany ny ainako azy zao. Rehefa raisiko ny fivelomako dia esoriko aloha ny any Jesosy iny. Zay vao omeko ny vadiko io zay tokony omena azy. Tsy mandray ny anjaran'i Jesosy ny vadiko io. Vao omeko an'i Jesosy aloha no azy, vao omeko ny vadiko ny anjarany. Zany ny fomba ny ainako ny ahy hatramin'izay ka hatramin'izao. Zany no izy. Lasa tsara. Dia amin'ilay ampahany sisa ny alan'ilay fahafolon-karena zany
voalaiko amin'izay ny vokatra anaovana vokatra satria manao vokatra ara-dalàna avoaka amin'izay ny adidiko amin'ny mampandray mandoa adidy ara-dalàna mihitsy ao amin'ny efitsika mafara voatra misy ahy zay dia manao trano zay dia amin'io le ambin'le 9 isan-jato zany ny alan'le 10 isan-jato no akako ny sisa rehetra ny rakitra atao ny sisa rehetra fa tsy eo akory ataoko plus ny vokatra dia efa feno n'ilay 10e tery reto ah tsy zay akory le izy fa esoroko loha iny dia ampy amin'le 9 isan-jato no alaiko ny sisa rehetra ary za aloha afaka milaza aminareo fa tsy nasiary maty antoko ah tapitra ny fotoana ry havana tsy mahazo mangalatra ny fotoana nareo ah avelako an-taninareo amin'ny manaraka fa tapitra ny fotoana sao dia tarany ampiasanareo andoatsika hiara-mitsanga